Fifaliana lehibe ho ahy ny miaraba antsika tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity indray androany a. I fitoerana anankiray izay ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra sa tsy izany? Ary fifaliana lehibe koa satria afaka mihaona amin'ireo rahalahy sy anabavy. Tsy nataon'Andriamanitra hoe any an-trano ianao dia ao dia hanantona anao rery ao ako dia tsika asianao rery. Fa nomen'Andriamanitra ny rahalahy, nomen'Andriamanitra ny ranabavy ahafahantsika miaraka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Ahoana nahitanao hoe mitombo anao atraveran'ireny rahalahy sy anabavy ireny? Raha ny tenanao rery fotsiny mantsy miaina miaraka amin'i Jesosy dia mandeha amin'ny finoana be eny fotsiny. Tsisy hanaovanao pratika mihitsy. Fa ny fisian'ny rahalahy, fisian'ny anabavy, ahafahanao manao pratika ny fiarana amin'ny Tompo, sa tsy izany? Ary ahafahan'ny olona koa manao pratika aminao. Amen. Saorana ny Tompo ny zavatra rehetra rehetra. Iresaka amin'ny tenin'Andriamanitra, handray ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Mena fa tena vonona dia vonona ianao. Aleo tombontsika ny fiandohana ny amin'ny Genesisy. Ny vaky-teny izay ho ataontsika tsy hoe hatrany amin'ny Apokalipsy akory fa tsy ho ampy ity fotoana ity fa handray tenin'Andriamanitra isika. Amin'ny Genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo no vakiantsika. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Salamo fa 7:100. Salamo fa 7:100. Andininy fa 7:20 no vakiantsika. Andininy fa 8:20. Foy kely io ndao mba hiaraka vakiana hoe sady tsara ianao no mpanao tsara ampianaro ny didinao. Amen. Genesisy tao dia niresaka hoe Andriamanitra nanapa-kevitra andaontsika hamorona olona tahaka antsika, tahaka ny endritsika. Ary ilay Salamo teo dia nanambara fa Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara. Raha nanapa-kevitra ny hamorona ny olona Andriamanitra dia hozy izy hoe ohatra antsika ilay hoforontsika. Nefa antsika maninona? Andriamanitra izany ilay miresaka. Tsika maninona hozy izy? Izy dia tsara sady mpanao tsara. Ao ve ianao aloha toa dia miaraka tsika hatramin'ny farany aza vela ho votsitra mihitsy fifatoanao. Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara, dia hozy izy hoe andeha hamorona olona tahaka antsika hozy izy dia tahaka ny tarehintsika. Izany hoe hamorona olona maninona izy? Olona tsara. Izay aloha, olona tsara aloha. Olona tsara no andeha hoforon'Andriamanitra dia nanao izy sa tsy nanao? Dia nanao izy. Namorona ny Adama izy dia nataony tamin'izay hitany famahy tsara azy. Nataony izay nety rehetrarehetra hoe asiako an'ity, ataoko ohatr'izao, ataoko ohatr'izao dia ohatr'izao. Nataony tahaka ny endriny ny Adama. Rehefa niaina teo Adama dia nijerevany, dia nidiniany. Vita izany Adama. Efa iny izy iny, efa mandehandeha iny. Kay, tsara kosa, tsara indrindra hozy izy. Fa rehefa nidiniany tsara dia hozy izy hoe ohatra mbola tsy tena tsara. Any resaka tsaratsara foana izany tsika androany. Tsy leray. Mbola tsy tena tsara hozy izy. Tsy tsara hozy izy raha maninona? Raha irery raha lehilahy.
eny ny resaka fanambadiana sy anitsika tamin'ny herinandro mbola iresaka an'izay tsika amin'ny herinandro fa mety misy idirany kely ihany fa raisy izay anjaranao. Amen. Dia hozy izy Andriamanitra hoe mbola tsy tena tsara fa alao asiako vady ho azy. Dia lasa izy nanamboatra satria Adama koa efa nijery dia tsy nisy taminazy ny bibin'Andriamanitra izay tao amin'ny Saedena fa tsy hoe biby any ivelany akory fa hozy izy hoe alao amoronako. Ny tanjon'Andriamanitra aloha izany dia izao anao zavatra tsara, amorona olona tsara tahaka azy. Amen. Dia rehefa nanao any Adama izy hozy ahako tsy tamin'ny voalohany dia tonga dia efa tanteraka ilay izy fa eny an-dalana teny dia nataony foana izay mbola atsaratsara azy mandrakariva, mandroso amin'ny fahatsarana. Amen. Rehefa miresaka n'ity famoronana ity raha lasa ranabavy dia hozy aho hoe miresaka n'Andriamanitra tsika dia tsy miresaka ho an'ny olona rehetrarehetra dia miresaka amin'ny vanim-potoanantsika ahako. Tsy miresaka ho an'ny olona rehetra hoe isika dia ny foronon'Andriamanitra dia ny olona rehetrarehetra. Tsy araka ny endrik'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra. Satria na i Adama sy Eva dia namotsitra an'izay zavatra izay, maty. Noho ny fienoany any Satana dia nisy zavatra navotsiny tao. Ilay fahatsaran'Andriamanitra izany maninona? Votsitra. Azonao ve lohatra eo? Dia izay mahatonga ana miteny rehefa miteny Andriamanitra hoe andeha hamorona olona tahaka antsika dia tsy izay olombelona rehetrarehetra akory dia ohatra n'Andriamanitra daholo. Efa mazava aminao angamba ny hoe tsy any amin'ny resaka tarehiny tiako resahana fa amin'ilay zavatra ao anaty. Fa noho ny nihinana ny vo izay tsy tokony hohaniny i Adama sy Eva dia maty ilay mahazanaka Andriamanitra anazy, maty ilay tsara tao anatiny, votsitra ilay fahatsarana. Nefa ny Andriamanitra naniry ny anininy anao olona tsara. Araka ohatra eo tafaverina nefa ny fahatsaranao ny amin'i Jesosy Kristy. Izay nandray an'i Jesosy Kristy dia nandray ny fanahin'Andriamanitra. Iny fofinainy iny ilay mahatonga ilay fahatsarana miova mihitsy ny zavatra ao anaty. Tsy zavatra ety ivelany izany ilay izy aloha, tsy zavatra ety ivelany ilay izy fa ny ao anaty. Misy an'i Jesosy Kristy ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anaty dia mitondra fahatsarana. Amen sa tsy amen? Dia tonga tafaverina izay tafiditra, izay naharay ny fitiavan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izay ilay fanatitra tamin'ny heriny azonao ve ilay izy? Izay naharay an'io fanatitra io dia tafaverina amin'ny fahatsarana. Amen. Afaka mandiny tena sahady ianao. Za zany ve efa tsara sa mbola ratsy? Tsotra be ohatr'izay ilay izy. Efa tsara, efa miainao anatin'ilay fahatsarana. Izany hoe misy an'Andriamanitra, misy ny tarehan'Andriamanitra, misy ny endrik'Andriamanitra ve hita amiko? Raha mbola tsy tsapanao izany dia tsy misy lalana, tsy misy hevitra afaka ataonao, afaka ataontsika olombelona afa-tsy ny manantona an'i Jesosy Kristy. Mila manana antoka an'izany isika. Fa Andriamanitra dia nanapa-kevitra ary tao am-pon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izay mahatonga amin'ny teny hoe hatrany amin'ny Genesis dia izay ilay fanirian'Andriamanitra. Nataon'ilay izy teo amin'ny Adama fa navotsitra Adama sy Eva ilay izy. Taty amin'i Jesosy Kristy vao tafaverina ilay izy. Manana atao hoe deuxième chance ny olombelona. Fa ny tena marina fitiavan'Andriamanitra tsotra izao. Afaka tafiditra ao indray isika. Alleluia. Hozy aho hoe raha tsy manana an'izany antoko izany ianao dia zava-poana ny toyany. Na ilesaka hoe mpanao tsara, miresaka an'ilay fahatsarana dia tahaka ny nofinofy ihany. Nofinofy ihany izany fahalalan'Andriamanitra tsara izany. Raha tsy izy mihitsy ny velona ao anatinao. Amen. Raha tsy velona ao anatintsika izy, tsy afaka hiainana izany isika. Izay tepaka voalohany izay no mila hananana antoka aloha. Izay vao mitohy amin'ny zavatra rehetra isika. Satria hozy aho hoe misy zavatra apetrak'Andriamanitra ny voalohany hitoeran'ilay fahatsarana dia mifandraisantsika an'i Jesosy Kristy. Dia rehefa tafiditra ao anatin'ny fontsika Jesosy Kristy dia manomboka eo ny tsara ny fiainantsika. Manomboka eo no tsara ny fiainantsika. Fa rehefa
na ray ny fitiavan'Andriamanitra manomboka eo zany le hoe voavela ka voafafa ny fahotana le fiainana ratsy rehetrarehetra satria mazava ho azy matoa tsara matoa lazaina fa tsara ny aty aoriana dia naninona ny teo aloha ratsy raha tsy mahatsapa aloha ianao hoe ratsy aloha le teo aloha tsy ho hitanao ny fahatsaranyity vaovao tena fa raha ozy izy ianao hoe ty ratsy ty no amboamboarina dia tsy ho tsara zany io tompoko azonao ve raha ny ratsy ihany no amboamboarina hoe aloha atao amboamboarina kely zay le ezaka azonao ve zay le ezaka raha hoe za efa ratsy fa mba miezaka fotsiny mba manao zay mety tsy ho tsara na oviana ianao tsy ho tsara na oviana ianao na anao ezaka fa 100 ary hiaraka amin'ny Kristy anaraka an'Andriamanitra anao amonjy fotoam-bavaka isan-karazany sy ny sisa raha ohatra ka ny natiora ao anatiny mbola lay ratsy fa mila manana antoka sy manana nandalo teo amin'i Jesosy Kristy ianao hoe Jesosy za te anana le fiainana tsara satria fantatro fa tsy misy tsara afa-tsy ianao. Aleluia. Mandalo eo raha mbola tsy teo ianao dia mandalova eo tsy hoe aiza ny lalovany ao amin'ny tompo manatona azy fotsiny dia izy nanao ny asany. Aleluia. dia ozy aho hoe rehefa nanomboka teo amin'ny point de départ iny ianao dia Andriamanitra amin'izay no mitondra dia mijery izy zany ianao efa mianana fiainana tsara ianao eo zany le hoe nateraka indray. Aleluia. eo zany le hoe olona vaovao ao amin'ny Kristy fa eny am-pandehanana eny amin'izay Jesosy Andriamanitra dia mijery antsika amin'izay dia ozy izy ataka ny jerevany any Adama hoe ohatra mbola misy zavatra tsy mety ohatra mbola misy zavatra tsy mety ohatra misy zavatra tsy ampy zany ny tanjon'Andriamanitra raha namorona olona tahaka azy dia ozy izy hoe mba hanjaka zay le vakiteny vakitsika teo mba hanjaka amin'ny zavaboary rehetrarehetra fa na dia zany ary le izy dia ozy izy Andriamanitra tsy ampy alao asiako vady aleo ataoko an'izao raha mijery ianao ty tenin'Andriamanitra ty aloha zany dia ho an'ny Adama fa ianao androany andrainainao. Aleluia. Andriamanitra nahita hoe tsy tsara raha irery iza i Adama le resahana teto fa tsy hoe ny lehilahy rehetra ao velo satria rehefa mahita ianao aterina iny misy lehilahy tsy nanambady tsy zany fa zay no napety azy zay no nasoa azy zany hoe eny an-dalana rehefa tafiditra ao amin'le fiainana tsara ianao dia Andriamanitra mijerijery ianao eny dia ozy izy hoe ity mila vady dia mijery ianao eny koa ny tompo dia ozy hoe ty tsy mila vady tsy olona ray ihany zany resahako zany olona samihafa zany mijerijery ianao eny koa ny tompo dia ozy izy hoe tsy tsara ity olona anankiray ity raha tsy omena zanaka dia omena zanaka. Misy koa jerevana eny dia ozy izy hoe ny mahatsara kokoa an'ity olona anankiray ity izay efa nalaiko averiko aloha le izy tsy very ianao efa ao amin'le fahatsarana le fiainana ao amin'ny sahedentsika miresaka zao fa tsy hoe nivelany araka ao le resaka dia eo anatin'ny fiainana mitombo miaraka amin'Andriamanitra eo dia Andriamanitra mbola mijery ianao eo dia manome izay hitany fa mahatsara tsara kokoa anao. Amen sa tsy amen? Mila resy lahatra amin'izany ianao satria izany ny fototra atonga ny fiainanao miaraka amin'ny tompo tsy mampiherikerika anao. Fa maninona tsy mampiherikerika anao zany zavatra satria fantatrao fa mandeha ho amin'ny fahatsarana ny fiainanao arakaraka izay omen'Andriamanitra sy izay hoesorin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa ozy izy hoe tsy ampy an'izao fiainan'ity zanako anankiray ity dia alao fanamboarako izy ozy izy tsy hoe izy no mitady raha mitady izy dia tsy hahita sahirana eo izy ezaka iforse zavatra mety ny tenin'Andriamanitra izy ary ianao ry Adama ohatra ny tsy tsara raha irery zany ve dia ahoana ndana aloha mitaditady ihany ndana fa ianao ve tsy hahita any fa ozy izy Andriamanitra satria za miassurer an'le fahatsarana satria tahaka any tiako
ho toetra anao, ho fiainanao, dia aleo fa za ihany no hanamboatra ny tsara ho anao. Amen sa tsy amen? Andriamanitra zany mahalala le mahatsara atsika rehefa tonga zanany isika. Zay le mahatonga le resaka teo miverina foana hoe manana antoka aloha fa ao, fa tsy hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra nefa ny ianao ary tsy zanany akory. Tsy hoe izay ataon'Andriamanitra hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia izao nefa ny ianao tsy hany mihitsy, fiainana ratsy ny iainantsika. Tsy misy asan'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana. Andriamanitra mety manao ny zavatra rehetra, ny masoandro miposaka ho an'ny olona ratsy sy ny olona tsara sa tsy zany? Miposaka foana ny masoandro. Ny rivotra miaina daholo fa tsy hoe ity olon-dratsy, io fa tsy miaina, io fa tsy miaina. Olon-dratsy mihitsy. Fa na olona ratsy na olona tsara dia mbola mahazo rivotra. Tsy hany zany ny andrefesana azy. Fa Andriamanitra mahalala ilay tanjony hoe misy fahatsarana tiako iseho amin'ny fiainana ity zanako ity, dia omeko azy izay tena ilaina. Izay tena ilaina. Amen sa tsy amen? Raha miresaka ny apôstôly Paoly tsika dia ny apôstôly Paoly dia karazana lehilahy anankiray izay tsy nila vady ohatra. Eritrereto ny fahasahiranan'ny apôstôly Paoly raha nanambady izy. Betsaka loatra ny zavatra révélation anazy fa mety voasakana teo. Mety ho voavonjy hoe za raha nanambady ny apôstôly Paoly. Badinio kely inge zany. Mety voavonjy ve pasteur Manatsoa raha nanambady ny apôstôly Paoly. Arakaraka le vadika i Adama mantsy teo a. Le vady nomeny aho ozy izy. Le vady nomeny angely izy. Ianao mihitsy angenina namboatra an'iny. Raha lasa ranabavy ozy izy ny tenan'Andriamanitra, ozy ny apôstôly Paoly mihitsy ny nanambary. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana ozy izy ny olona rehetra. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana ny olona rehetra. Ny zavatra lehibe ao anatin'ny tapany anankiray izay resahako aminao ity dia izao. Ozy hoe manana antoka ianao fa efa miaina amin'ilay fiainana tsara ao amin'i Jesosy. Alleloia, tsara zany. Fa izao ny toy ihany parcours satria tsy hoe averiko foana izay hoe tsy hoe nandray ilay fahatsarana, nandray an'i Jesosy ianao dia eo amin'ny fotoana iny dia avy haingana aty. Avy haingana fa sao dia lasa ny ratsy eo indray ianao, miratsy eo indray ianao. Fa ny fiainanao dia mitohy. Ary matoantsika mbola velona dia avelan'Andriamanitra mbola iaina. Aneho ilay endriny. Amen. Aneho ilay endrik'Andriamanitra. Aneho ilay zavatra ilay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia eny an-dalana ozy dia manome izay ilaintsika izy. Andriamanitra zany sy ny firaisantsika aminazy no iresahantsika an'izany. Matoa i Adama nitady, matoa Andriamanitra, matoa i Adama nanomboka nijerijery dia satria fantany taom-pon'Andriamanitra. Fa izy aloha tsy nahita. Azonareo ve ilay izy? Matoa i Adama nijerijery, fa za tsy nahita ny apôstôly Paoly dia nijerijery koa izy. Fa tsy nahita dia hoe aleo ny onona. Azonareo ve mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Raha lasa ranabavy, ny fiainantsika raha lasa ranabavy dia natao hifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao angetaeta mandrakariva ny hamantatra izay ao am-pony mba hahatsara ilay fiainantsika. Mino fa efa azonao ilay tsara resahako. Tsy hoe mba hapetipety an'ilay fiainana. Fa hifanitsy amin'ilay Andriamanitra izay tsara sady mpanao tsara. Izy ilay tsara dia nanao tsara. Manomboka izao zany rehefa miaina ny zanak'Andriamanitra ny olona tsara rehetra rehetra dia tsy tokony misy mora azon'ny fahotana. Fa ahoana ny zavatra resahako? Tsy tokony mora ilatsaka amin'ny fahotana. Ary ny tena marina tsy tia hotontsika. Fa indraindray ny zavatra misy dia ozy izy ianao, za nge pastera fa tsy mangalatra e. Za efa manana antoka fa olona manana fiainana tsara ako. Za nge pastera tsy mijangajanga e. Za nge tsy manao an'izao zavatra ngeza be. Mamenatra izao karazam-pahotana. Fa raha lasa ranabavy androany ny tompo te hiteny ianao hoe za nge nanomana fiainana tsara ho anao. Aoka ianao tsy hiritra ny fiainan'ny hafa ihany koa. Zavatra ohatran'ny madinika izany. Zavatra ohatran'ny hoe mba izay fotsiny nge ohatran'ny hoe izy ihany ve mendrika ananandreny. Eny e.
rehefa manana sy mahafantatra ianao nanamboaran'Andriamanitra anao sy ny fitondrany ianao ho amin'ny fahatsarany mandrakariva dia tsy ho tante ianao hitsiritra ny hafa, tsy ho tante ianao hialina ny hafa. Amen sa tsy amen zany? Ny fiainana amin'ny fiainam-pahatsarana io dia mitondra fahafampo, mitondra tsy fitadiavana zavatra hafa intsony. Izao nitadio ny olona rehetrarehetra samy hafa. Ny olona rehetra araka ny tenin'ny apôstôly Paoly teo hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavana. Sasany ho amin'izao, sasany natao hanambady, sasany natao hananjanaka, sasany natao handeha irery, sasany natao hanofa-trano, sasany natao ho tompo-trano. Samy hafa ny zavatra rehetrarehetra. Fa Andriamanitra no mahalala an'ilay mahatsara. Aleloia. Tsy hoe ny olombelona rehetrarehetra, lôjika ny olombelona mantsy dia izao. Rehefa mba manam-bola dia aleo manao trano. Aleo mba manao trano, mba ohatry ny olona rehetra izany, mba manana fiainana stable, tsara, sisisy. Tsy voatery izay ny tsara ho anao. Mety manam-bola ianao fa zavatra hafa mihitsy ny tokony ataonao anatin'ilay izy. Fa ianao ve mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra? Mila conscient foana tsika misy fiainana tsara fa oman'ny tompo anahy, dia izay omen'ny tompo anahy no mahatsara ahy. Amen ve? Indraindray tsika na efa miaraka amin'i Jesosy ary dia misy zavatra avotsitrintsika. Misy taona mety misafidy hoe eto aho tena enoko ny tompo, dia eto aho tena ty ohatrany voafehako. Fa za te hiteny ianao mba tsy hidofotra any ianao. Miverena foana mamantatra inona ny fahatsaranao. Maninona amin'ny resaka fahatsarana fotsiny satria foana. Fa satria ny fahatsaran'Andriamanitra dia navela isika naneo azy. Amen. Isika ny taranaka voafidy, isika ny fanjakam-pisorona, isika ny nalain'Andriamanitra ho antenany mba haninona ozy izy? Hanambarana inona? Hanambarany fahatsarana ilay niantso antsika. Izany hoe misy fahatsarana tian'Andriamanitra ho aseho eto amin'ity tany izay ratsy ity, dia ianao no nalaina. Aleloia. Izay mahatonga antsika mila mahafantatra tsara. Anisan'ny antom-pisitsika izany hoe za tsy misafidy ny hitsiritra ny fiainan'ny hafa. Indrindra mampalahelo anatin'ilay izy dia efa zanak'Andriamanitra dia ohatra mbola mitsiritra olona tsy manana Andriamanitra. Efa zanak'Andriamanitra izao dia sambatra be izy. Izany loka izany. Sambatra. Raha lasy bavy, te hitely ianao ahako. Raha tena manana antoka ny amin'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy ianao, tsara ny fiainanao. Tsara io fiainanao io. Raha tsy resy lahatra anao na tsy migote an'izany ianao dia mitenena amin'ny tompo, tsy mahatsiaro fahatsarana amin'ity fiainako ity dia aleo anao sy ny tompo ny resaka any. Za tena manome atosiko mihitsy ianao ndana. Maty antoka fotsiny ianao hivavaka. Maty antoka ianao hivavaka nefa tsy mahatsiaro fahatsaram-piainana miaraka amin'i Jesosy. Averiko indray mandeha tsy resaka voly izany. Tsy resaka endrika ivelany ilay zavatra omeny tompo. Izay ilay zavatra ananantsika antoka tsara. Nomen'Andriamanitra fofinaina aloha i Adama dia velona. Efa izy. Fa avy eo izy Andriamanitra amin'izay mijery hoe alao ampiny an'ity. Dia nampiny. Andriamanitra ny nanome. Amen. Dia ohatr'izay koa isika amin'izao fotoana izao. Noforona. Nateraka indray ianao. Tafiditra amin'ilay fiainam-pahatsarana. Rehefa tafiditra amin'ilay fiainam-pahatsarana, Andriamanitra amin'izay no mahita hoe inona ny ilainao ary inona ny tsy ilainao. Mila mino an'izany ianao. Raha vao tsy mino an'izany ianao hoe Andriamanitra mahafantatra izay mahatsara. Izy koa mahafantatra hoe ity tsy mahatsara. Izay ihany ny antoka tsy mahatonga anao mihodinkodina ny lohanao. Jereo ilay olona mitovy dia mitovy parcours taminà mihitsy iny. Na nandraisany an'i Jesosy tena izay toriteny iray. Pasteriana. Dia teo dia io dia miara-manompo dia miaraka an'izao. Iray fiangonana dia izao. Samy hafa. Samy hafa. Samy hafa ny hitondran'ny tompo. Ary samy hafa ny asa izay ho ataony. Misy ten'Andriamanitra izay ndonge jerevantsika. Efesianina toko 2:10.
Efesianina 2:10 ozy izy fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mandehanantsika eo aminy. Mety hoe lavidavitra le teny fa mahafinaritra anao mamaky an'izy amin'ny teny frantsay car nous sommes son ouvrage. Azonao ve zavatra tiany tenenina? Takany rehefa miteny hoe ouvrage dia takany mahita olona anankiray artista ako, mpanoratra anankiray na tsy voatery mpanoratra, tsy haiko inona ny zavatra mahafinaritra anao, fa olona miangaly asa kanto anankiray. Dia tahaka izany isika eo anatrehan'Andriamanitra. Azonao ve izany? Izany mahatonga ana miresaka aminao fahatsarana foana androany. Satria ny foronina ho tsara ianao, Jesosy Kristy aloha misy ao anatinao dia tsara ianao. Fa rehefa eny an-dalana isika dia mbola izy koa manamboatra, miangaly ny fiainanao. Misy Andriamanitra miangaly ange io fiainanao io e. Misy Andriamanitra mikarakara tsara io fiainanao io. Nandray tsika manadino izany. Fa za te hiteny ianao, ohatra ny hitako mihitsy Andriamanitra, hitanao manisy détail kely dia izy mihitsy le tarehany mihitsy ohatra hoe asiako an'ity zavatra ity. Misahirana Andriamanitra ho anao. Misahirana Andriamanitra ho anao. Fantatrao ve izany fitiavana izany? Tsy hoe nivonjeny fotsiny ianao fa ny zavatra rehetrarehetra izay ilainao mba hanehoana ny fahatsarany dia mbola ataony ho anao isan'andro, isan'andro. Misy zavatra ozy ahako mety omeny, misy zavatra mety tsy omeny ianao mihitsy. Fa izay ny hanehoan'ny fahatsarany, ako izy ianao izay tiany. Satria izy nge tena tompon'ny fahatsarany e. Isika dia mandeha ary raha tsy tanterahany izay zavatra izay dia misy zavatra, misy cléman'le ouvrage, misy cléman'le zavatra natao. Azonao ve ilay izy? Izany hoe raha isika indray nandao hoe Andriamanitra aza asiana an'iny aloha. Fa nga tsy asiana hanina ratsy be ozy izy Andriamanitra raha asiana an'iny. I hanina mihitsy nge mety ratsy iny. Ianao efa ataoko tsara. Tsy mety aminao iny. Ndao mba hiresaka amin'Andriamanitra. Izay nge fiainana dama atao amin'ny tsaha edena raha lasana vavy niresadresaka amin'Andriamanitra. Amen. Dia malala ny ao am-pon'Andriamanitra dia mandeha dia mandray izay omeny. Aleloia. Mandray izay omeny. Za te hiteny aminao androany, mikarakara ny fiainanao Andriamanitra. Mikarakara ny fiainanao isan'andro, isan'andro. Izany zavatra any ozy ahako no barazy ho antsika. Barazy. Mahatonga antsika tsy hanota. Tsy hiverina any amin'ny voan'ny fahotana. Tsy hahatonga antsika hierikerika hoe fa ahoana ny fiainako e. Ary izany koa mahatonga antsika mahery mandrakariva. Izany mahatonga antsika mijoro mandrakariva satria mahafantatra tsika na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, na inona asan'Andriamanitra eo. Isaky mivavaka izany ianao dia ohatra miresadresaka amin'ilay olona le peintre. Miresaka amin'ilay peintre ianao, ahoana raha mba asao an'izao? Lisy mantsy tsy hoe manao izany hoe paster dia tsy hoe zavatra azo angatahana tsony izany. Ilay zavatra angatahako ange tsy dia hoe ratsy e. Ilay zavatra tiako ange tsy dia hoe tsy mety na hoe ivelany sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra ny mahalala. Andriamanitra ny mahalala. Fa izao manasa anao fotsiny ndao hiresaka amin'ilay artista. Ndao hiresaka amin'ilay artista dia Andriamanitra ilay sady tsara no mpanao ny tsara. Raha izaho ianao tena asaiko ianao mankanesa ao amin'ny biraoany dia miresaka ahoana ny mba heritreritra ao? Ahoana? Inona ny tianao? Inona ny tokony ho ataoko Jesosy? Ahoana ny tokony ho ataoko? Tario aho, sakafo ny masom-panahiko. Indray ny masom-panahitsika mantsy mitombona. Dia tsy mahita lesy fa ny zavatra hita masika dia nofo. Raha vao zavatra araka ny nofo ny jerevantsika dia mivily ho amin'ny zavatra hafa. Mivily ho amin'ny zavatra hafa izay tsy maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Andriamanitra manomana ny tsara indrindra ho anao. Mety hoe fantatro hoe sarotsarotra ilay manao amainana ilay satria misy tonga dia tsara mandalo ao anatin'ny sainao. Fa matahotra tsika indraindray hoe sao dia tsy izay ary ilay izy. Fa izao ndao atoky ny Tompo. Amen. Amen sa tsy amen izany. Raha vao tsy resy lahatra amin'izany ange ianao dia ao aloha ianao dia efa hiady hevitra sy imenimenina. Azonao reo ve ilay izy? Raha vao tsy resy lahatra amin'izany ianao hoe ninona mitranga dia nge efa misy efa hoe accident izao no mitranga fa misaotra fa mahatsara aty Jesosy.
Misy fotoana efa zavatra efa tena loza ny olona efa mioraka fa ianao mifaly. Any angeny mahatonga an'ilay izy. Any angeny mahatonga ilay tabatavaina tenenina mafy fa mamaly moramora satria hafa mihitsy ny zavatra hitanao. Misy fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny situation rehetrarehetra. Dia miova ny fandehantsika. Miseho azy ny fahatsaran'Andriamanitra. Ilay hanambaran'ny fahatsaran'Andriamanitra angera lasa nanambava tsy fiteny hoe azafady ry havana mba hivorika antsika mba hanambara fahatsaran'Andriamanitra ako. Tsy fivoriana ilay izy. Tsy fanangonan'olona ilay izy fa fiainana ilay izy. Fiainanao isan'andro ilay izy maneho ny tarehan'ny Andriamanitra ao. Maneho ny endrik'Andriamanitra ao ny fiainanao. Ianao mila resy lahatra amin'izany. Mila resy lahatra amin'izany ianao. Izany hoe tsy baikio ny zavatra intsony ny fonao anatin'izany zavatra. Tsy baikio ny zavatra intsony ny fonao fa ny Tompo no mahalala izay mahatsara antsika. Amen. Ary izay zavatra izay ilay natoran'Andriamanitra hoe tsara sady mpanao tsara. Dia tsika koa maninona? Ozy ny ten'Andriamanitra tsika ozy izy voavoatra ho amin'ny asa tsara. Ary hanao asa tsara. Alleluia. Maninona kay raha lasa ranabavy no au fait izany efa tena cadre ny fiainantsika. Tsy haiko hoe azonao ve izany zavatra resaka izany? Efa voasoritra ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha sisa ny ataonao. Mandeha sisa ny ataonao. Mandeha ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Mandeha ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ninona zavatra ataonao dia mahatonga anao, ozy izy ny apôstôly Paoly izay hoe satria efa fantany loatra ny fiainana. Efa naseho aho ozy izy ny zavatra tokony haretako rehetrarehetra. Naseho azy koa ny mission izay tokony ataony dia ozy izy za tsy manao kitotoa amin'izay ny fiarahana amin'Andriamanitra. Za tsy manao kitotoa amin'izay. Tsy mamely rivotra rehefa mamely totohondry. Inona dikan'izany? Manao asa tsara izy. Amen. Fanaovana asa tsara tsy voatery hoe miditra anatina fiangonana ianao dia mijery asa hoe inona ny azo atao dia hoe mitendry ohatra ny ataoko dia hoe tendreko tsara be ty. Tendreko tsara ty fa manao asa tsara. Efa vokatra fa farak'izay aty aoriana izany. Fa ao anatin'ny fomba fanaovana ny zavatra mitondra any anaty mihitsy no hoe izany manao asa tsara satria za manana fiainana tsara. Alleluia. Ny fiainanao, dinio ny fiainanao sy ny tondran'Andriamanitra anao. Aiza ho aiza, sy makaiza satria Andriamanitra izay foana ilay izy fiangonana dia ivitoerana anankiray ahafahantsika miaraka, mifampivavaka, mifanohana, mifampitondra eo anatreha'Andriamanitra. Fa rehefa samy miatrika amin'ny fiainana tsy fiangonana rehetrarehetra koa miaraka anatitra zaza aminao. Fa ianao irery ihany manaritra an'iny ihany. Dia ilay zaza mahita ny fahatsaran'ny Tompo eo amin'ny fiainanao ve sa tsy? Fa eto anivon'ny fiangonana dia miaraka tsika mifampitondra eo anatreha'Andriamanitra. Ary mifampahery amin'izany tsika mandrakariva tadidio ilay fiainam-pahatsarana efa napetraka ao anatinao. Ilay fiainana izay efa tsara no man'ny Tompo sy efa tanterahany eo amin'ny fiainanao. Izao mandra-piala ety ambony tany. Mandra-piala tsika tsirairay avy ety amin'izao tontolo izao. Dia mbola miasa foana Andriamanitra. Dia mbola miasa foana Andriamanitra. Izy no manao ny zavatra rehetra. Mbola mpanao. Ozy ilay teny teo hoe mpanao asan'ilay manao an'ilay izy. Izany hoe anao foana izy. Anao an'izay foana izy ho antsika. Amen. Anao an'izay foana izy ho anao. Izay ilay teny hoe mandra-pahafotsy ny volonareo, mbola anao foana ao izy. Mbola ho eo foana. Izany ten'Andriamanitra izany no tiako hampaherezana anao androany. Izany ten'Andriamanitra izany no tiako ampitrakana anao indray androany. Ahafahanao mandroso miaraka amin'ny Kristy. Ary ahafahanao manao asa tsara ho azy. Amen. Lisy tsy hoe ay, misaotra ary tsara. Ao ary, ao fa tsara ary dia misaotra betsaka fa tena. Nareo ary moa misahirana araka ilay paozin'ny pastera misahirana. Fa natao tsara ianao mba havokatra tsara ihany koa. Mba havokatra tsara, tsisy fotsiny hoe tsara dia ataovy metimety eo fotsiny ny Andriamanitra. Meo ary izay tokony ilaiko hoe dia ataovy izay tokony ataoko hoe tsy izay ilay izy. Fa ianao no tokony hanao izay asa tsara satria ilay Andriamanitra ao mpanao ny tsara. Manao ahoana ny asa tsara ataonao amin'ny manodidina anao? Misy asa tsara ve? Maneho an'Andriamanitra. Izay no dikan'izany. Maneho an'Andriamanitra amin'izay atao rehetra. Maneho an'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ao an-tokantranonao. Kristy. Izay ilay izy ny tena marina, efa velona ao anatinao Jesosy dia avelanao izy nitondra amin'ny zavatra rehetra. Avelanao izy hitondra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia izay ny fiainanao no maneho ny fahatsarana. Fa tsy velona tao anatiko Jesosy dia
eto aloha tena ty efa zavatra efa mitranga hatramin'izao ty efa ohatr'izao fanaovana an'ity fa tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra isika izay vao mivoaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Aza manantena ianao hoe hanezaka anao zavatra araka ny fisainanao dia amin'iny ahako no aneo ny fahatsaran'Andriamanitra. Be dia be ny olona miezaka manao izany zavatra izany. Na mivavaka ary dia mangataka hoe Jesosy mba taio ny mpanomponao fa izay ny hitako hoe andresy lahatra amin'ireto hoe tena tsara Andriamanitra. Misy zavatra mivilana izany. Hoe taio Andriamanitra tsy rehefa hitanao hoe tena efa tokony mba mandeha efa mba mitondra tômôbilina amin'izay ve ahako hoe mba resy rahatra reto nge mivavaka raha vao hitanao hoe manomboka tafitsika. Ny zavatra efa miova izany. Tsy antsika mahafantatra ilay fahatsarana. Fa izy malala. Izy no aneo an'izany ary izy no andresy lahatra anao ny amin'izany. Izay no ozy ny repère ahitanao anazy dia misy fifaliana, misy fahafaham-po ao anatinao. Mbola miaina an'izany ve ianao amin'izao fotoana izao? Miaina an'izany fahafaham-po izany ve ianao miaraka amin'ny Kristy Jesosy? Sa mitady zavatra ozy ilay hira teo hoe ho fenonao mitafotafo. Matsiaro ve ianao fa feno ka tsy mangetahita zavatra fentsiny? Matsiaro ve ianao ka fa feno ka tsy te hitady zavatra hafa ankoatran'izay avy aminy? Za tena ataoko hoe manana fahasaro-piarony amin'ny fiangonan'Andriamanitra mba hitandrina ny amin'izay zavatra hamokisany ny tenany. Tempolon'ny fanamasina ny tenanao eo. Fidio ny zavatra ampidirinao ao. Fidio ny zavatra amenonao ny fonao. Fidio ny zavatra amenonao ny sainao. Fidio. Aoka izay avy aminy ihany. Aoka tsisy etaetan zavatra hafa ameno anao ankoatran'izay avy aminy. Raha mangataka izany ianao isaky ny fo maraina dia mangata Andriamanitra hoe ianao ilay Andriamanitra tsara. Ianao nahary ny fiainako tsara indray. Tsara kokoa sisa ilay izay satria ratsy izy teo aloha. Dia izao androany Jesosy manolotra ny tenako anao mba hiaina an'ilay fiainam-pahatsarany ao aminao. Ary teo afa-po amin'izany indray androany. Raha vao tsy manana an'izany etaeta izany ianao dia hikezaka ianao. Mety hoe mivavaka manolo tena ho an'i Jesosy ihany fa indraindray misy zavatra tsy fanojo amin'ny ao am-pon'Andriamanitra ny fiainantsika mandeha ao anatin'ny journée anankiray. Fa rehefa mahatsiaro ianao miverina ao aminazy foana, miverina ao amin'ilay mpanao ny tsara, dia matoky ianao fa nataky ny ahoana ary amin'ny fisehoan-javatra dia tsika mbola ilaza fa mbola tsara izany. Alleluia. Nahoana fisehoan'ny situation. Nantoatra eto ny olona rehetra ny tena eto vao tena ho ravintsika. Eto vao tena ho tsaitsony hoe ahoana fa ny zanak'Andriamanitra mahita fahatsarana. Alleluia. Androany izany manomboka amin'ity fotoana androany ity manana antoka tsika ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Indraindray mantsy zavatra mitranga mety efa ny zavatra iainanay manokana dia izao. Ohatra misy zavatra mahafinaritra teo dia raha vao varibarena dia tsy mahita ilay fahatsaran'Andriamanitra. Nefa efa tsara ilay zavatra ataon'Andriamanitra. Ianao mahita azy tena miloza. Andriamanitra hoe tsara. Afaka amin'iny ianao dia eto angamba mba vao tena ho tsara. Miala kely an'iny ianao misy zavatra mitranga indray. Hoay, tsara be indray iny nataoko iny hozy izy Andriamanitra. Ianao Andriamanitra. Ahoana izany? Te hampahery ianao androany. Mitoy ny fiainana miaraka amin'ny Tompo. Amen. Rehefa nanomboka ianao, izy nanomboka asa tsara teo amin'ny fiainanao, izy mahatateraka ny hatramin'ny farany. Izy mahatateraka. Aoka ianao tsy ianao indray namotsitra. Amen. Nomany no amin'ny fahatsarana ny fiainantsika. Izay zavatra miseho ivelany tsy mamaritra ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahafantatra sy manana ny planina mandehany ianao amin'izay antom-pisiana efa namoronan'Andriamanitra anao. Mijoroa ianao izany Andriamanitra efa niforonanao hanana fiainana tsara, mahatoky an'izany ahako. Mahatoky ny fahamarinanao sy ny fahatsaranao ahaka. Izany nge mahatonga antsika afaka nisaotra anazy foana mandrakariva.
Zao ny repéranao anankiray. Repéranao anankiray ny teny anky hoe tsy moramorona fahotana ianao, tsy mitsiritra fiainan'olona ianao, tsy mialina fiainan'olona ianao. Fa ny anankiray koa ny zavatra efa nizaraina teto, manana fiainana mpisaotra ianao. Amen. Manana fiainana. Lizy inge tsy hoe zay mantsy mahatonga lizy hoe lasa hoe misaotrasaotra fahatany ihany fotsiny. Hoe tena misaotra e. Zay indray moa zany. Ao nilazana hoe ratsy ty fa ianao monina anao dia tsara ty. Fa ny fiainantsika mihitsy rehefa mahatsiaro sy resy lahatra mandraka hariva fa miaina amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia manana antony isaorana ianao isan'andro. Zay ilay hoe na amin'ny ratsy ary dia misaotra. Azonao amin'izay ve ilay izy? Tsy misy zavatra forsena zany ny fiarahana amin'Andriamanitra hoe mila misaotra foana dia misaotra na dia efa tsy ilay saina efa tsy resy lahatra. Ny tena marina ny fony efa tsy resy lahatra hoe tsara ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia ilay fisaorana ny forsena. Fa tsy zavatra tokony forsena. Tena hoe ny akaikinao tsy zavatra tokony forsena mihitsy ilay izy hoe. Fa ny ampaherezako anao raha ohatra ny tsy henonao fa tady forsenao dia miverena fotsiny amin'ny tombo. Miverena tena ohatran'ny maisatra be azy zany tompo. Na hiteny misaotra raha zany koa ve dia isaorana. Sainao ihany dia miady eo tsy voatery misaotra. Aza me tsara vela tsy. Azonao ve ilay izy? Satria tsy resy lahatra ilay fiainam-pahatsarana ianao. Andriamanitra dia nanao ny tsara hatramin'ny voalohany. Mbola manao ny tsara izy androany. Hanao ny tsara ny fiainanao izy rapitso. Tsy haiko izay zavatra ho ataony. Fa zaho afaka miteninao sy mijoro marimarina fa miangaly mihitsy izy manao an'io eo amin'ny fiainanao. Ary rehefa izay ilay izy dia izany tenenao ankafizy fotsiny. Ankafizy fotsiny fa ho hitanao ny ao aorianao. Ary na dia tsy hitan'ny maso ny nofinao ary zany Andriamanitra mahafantatra hoe no ny fanekenao namboariko nge tamin'ity fotoana ity jereva nge any an-danitra vao mety hitanao ty olo ty nge vao vonjino ianao e. Ianao ve tsy mba faly hoe mba any an-danitra mba nijoro vavolombelona Jesosy ny aminao. Hoe ianao ilay nanaiky ny efa mipeko iny nge. Ianao ilay nanaiky nataoko an'izao iny a tia ny vokatra. Reto olona reto vokatra no ianao. Tsy ny pasteur ihany tompoko. Ary tsy olona manokana izay mitory teny ihany miaina izany fa izay olona noforon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarany dia ianao izany. Vokatra tsara ho an'ny tompony ianao. Amen. Raha misy asa afaka ataonao tao anivon'ny fiangonana dia ataovy amin'ny asa tsara. Raha tsisy afaka ataonao dia miaraha fotsiny eto fa ianao mijoro eo dia efa fifaliana sy asa tsara izany. Aleloia. Azonao ve izany zavatra resahako izany? Tsy aktivité ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka asa tsara zany tsy zavatra hoe inona zany tokony hanao asa misimisy kokoa ve za zany pasteur sa tokony tonga alohan'ny amin'ny sivy sy fefa ve za? Tsy zavatra atao ivelany fa zavatra ao anaty zany dia mivoaka ity ivelany. Amen. Nao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Manasanao ako andinika tsika. Samy andinika ny fiainantsika tsika. Manasanao hitsangana. Raha efa mipetraka ao anatinao ny fandresendahatra sy ny finoana amin'ny asa tsara nataony Jesosy ho anao dia misaora azy. Raha androany ianao mbola tsy mahatsiaro hoe tsy mbola nanomboka an'izany fiainana tsara izany fa za raha mivavaka raha dia mangataka fotsiny nataoko any mba ho tahiana. Mangataka an'izao zavatra ao dia Andriamanitra mbola tsy namaly hatramin'izao dia mbola misisika aloha dia hozy hoe androany ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Fa afaka ny handray azy ianao androany. Afaka nikasika anao izy androany. Rehefa miaina ilay fiainam-pahatsarana ianao miaraka amin'ny Kristy. Dia andao hiteny aminazy indray androany hoe Jesosy hoe sokafako anao mandrakariva ny fiainako. Mba hanaovanao izay tianao, hametrahanao izay tianao tsara eo amin'ny fiainako. Ary hanasoranao izay hitanao fa tsy mahatsara ny fiainako miaraka aminao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.